Valmartsy amafisina ny ady amin'ny Miralenta ahena ny karnavaly. Fitondrana fanavaozana bila mijoro amin'ny heviny ireo mpanao politika manodidina no tsy mampandroso. Fandrenana ifotony bila mampiato lalam-pandrenana izika raha tena hanao izany. Ampifaliana indray tompo kilasy tomboko vavy nozidiany sampana fampalalamba-baovao ny tokantrano ity aliny sabotsy 7 Martsa 2024 ity aterina ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany manoloana ny toetra ara-politika sy sosialy misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mitaky ny andravana ny governemanta Eritsalama Radonarvelo atao anatin'ny 27 ora ny vondrony mpitonina ny GNY CNJ Madagascar araka ny fanambaran'izy ireo dia manomboka manahirana ny zava-misy ka antony antsony ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena andray andraikitra aingany tato ny Germaine Menjanary eo amin'ny sary Dantsarny Mathieu Prince. Mitaky ny fandravana ny governemanta tariny Eritsalama Radonarvelo atao anatin'ny 27 ora ireo tanora mivondrona ao anatin'ny vovonana GNY sy ny CNJ Madagascar. Misy amin'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta no mampiasa ny ministerany ho fitaovana anaovana valifaty politika hoy ny fanamarana. Misy amin'izy ireo ihany koa no tsy mahafeny asany akory. Mangina koa ny Prime Ministre manoloana ny fanakorontanana ataony ekipan'ny mpitondra teo aloha ka mampametra-panontaniana izany hoy ny faneho-kevitra. 27 ora no omena ny fanjakana andravana ny governemanta Radonarvelo ho hiatrany ny GNY sy ny CNJ. Tsapa ihany koa fa maro ireo ministra no tsy mahafehy ny asany intsony ka manao tsy fanao mitsabaka ny andraikitsy ny hafa ary tsy afenina fa betsaka amin'izy ireo no mamingana ankolaka na mivantana ny filohan'ny fanavaozana. Noho izany dia mametraka ny aiainay zahay momba io Prime Ministre io ho tsy manao ny asany amin'ny mahalehibe ny firanjaram-pandrakana azy eto anivon'ny firenena. Betsaka ny taraina izay efa nataonay tanora indrindra fa ny fanesorana ireo firongo tsy tazona ny toerana stratégique rehetra toy ny ministera na ny tale generaly, ny préfecture, lehibe ny faritra, tale régional sy ny sisa. Raha tsy misy ny vahaolana haingana dia manay izahay fa ahazo laka tsy verina indray ny fomba mampanao teo aloha ka ho sarintsarina fanovana no iseto. Mila olom-baovao manana tsaikefa sy tsy manana fomba fijery vilana fa manana fomba fijery miabo izahay tantanana ny ministera zay tansainay teo ambony reo. Mitaky arak'izany izahay ny fandravana io gouvernemanta izay tariny Prime Ministre Eritsalama Radonarvelo. Tsy miloa bava manoloana izao fanakotanana voizy ny ekipany tonga teo aloha izao anefa ny Prime Ministre ka mampimetra-panontaniana anay hoe tena vonina ve sa anaiky ny asa fanakorontanana. Ankoatr'izay takiny ity vondrona mpitolona ity ihany koa ny mangarahara amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana ho an'ireo traboina any Tomasina. Milaza fa hidrantsehatra amin'ny fanaramaso izany izy ireo manomboka izao mba hiantohany fa tonga any amin'ireo tena sahirana ny fanampiana. Takinay ny fitantanana mangarahara amin'ny fanampiana omena ny traboina na fanampiana ny GNY Toamasina ofisialy na mahazo alalana na tsy mahazo. Tsy andefitsy izahay raha toka mahatsikaritra na mahatsatsa fanodikodinana ireo fanampiana ireo. Iezaka iainy fitarana ny vahoaka ny Toamasina izahay ary ho ampitaina amin'ny tompona andraikitra izany. Natao izany satria misy ireo tompona andraikitra izay manimba ny endriky ny fitondrana mba anaovana valifaty politika entina ny sorapotaka izao fitondrana izao. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra amin'ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitondrana indrindra eo anatrehan'ny fitakiana fanovana sy fangaraharana amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ho hiatrany ity vondro ny mpitolona ity. Andrasana ny toyiny.
mifandraiky amin'izay vaovao izay mitady iverina tsikelikely sahady ireo teo aloha ireo afietsika teo aloha manageja ny faneho-kevitra hoy ny GNJ Madagasikara ny fafana maneho-hevitra izay isan'ny teboka goavana nadivana teny Akianja isin'ny demokrasia marina hoy izy ireo nanamarika ny tanora tao anatin'ny ranotiana avokany afanalany mpitondra ankehitriny ny fahefana nanovana lateny feno fampanantenana ary nanoizana patrina ny fampitahitam-bahoaka ho an'ny fanovana tamin'ny alalan'ny tapimaso isan-karazany miantefa mivantana amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny afatra izy ireo manao ny hoe rehefa mahazo fahefana ave dia adiny ny vahoaka sy ny olom-pirenena izay tompo-pahefana tena izy asavy tateny Ankianja dia atao ankilabao tanteraka hatramin'ny zo fototra mitaky ny fahatongavan-tsaina ny mpitondra ny zava-misy fa ny fanajana tsy omepotsiny fa mitaky famendrehana hoy izy ireo mendrika ajaina tokoa ve ianareo raha ny fomba ataonareo hoy ny fanontaniana napetraky ny tanora miantso ny olom-pirenena rehetra ihany koa izy ireo ho samijoro sy miteny ary mandray andraikitra tsy amitahotra isiny fanovana tena izy eto amin'ny firenena eo amin'izay vaovao politika sy ny raharam-pirenena izay tsy tokony ho fanovana ivelany fotsiny no atao fa fanavaozana manomboka eny amin'ny fototra mihitsy satria ny rafitra iorenan'ny fanjakana no mamaritra raha aombana tsy ny fanavaozana ka napetraka eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa raha tena hanao fanorenana ifotony malagasy dia miainga amin'ny fandravana ny lalam-panorenana izany ary izany no hitondrana ny fikonan-doha am-pirenena. Germaine Mejanary, Mathieu Princy. Raha tena te hiroso amin'ny fanavaozana marina ny malagasy sy ny fitondrana dia tsy misy afa-tsy ny fandravana sy fampiatona ny lalam-panorenana ihany no vahaolana tsy mifanaraka amin'ny refondation na ny fanorenana ifotony tiana apetraka eto Madagasikara ny lalam-panorenana izay namboarina sy nankatoavana tamin'ny taona 2014 kanefa izirizirin'ny fanjakana hitondrana ny firenena mila mijery rafitra mazava ahatongavana any amin'ny fanavaozana isika fa tsy ampiasa lalam-panorenana izay niteraka korontana hoy ny mpanao politika Randriamanantsoa Tabera. Tokony lalam-panorenana vaovao ravana io lalam-panorenana io dia lalam-panorenana vaovao indesina an'ilay fondation zay zay vao mandeha me tokony ho izy satria raha vaovao fa raha lalam-panorenana fa ny lozany toetrandro indesanao an'ilay fondation sy mipasy misy satria sy fanaraka amin'ilay politique ny refondation politique ny lalam-panorenana nipetraka teo ny drafy ny lalam-panorenana nipetraka teo zany sy fanaraka amin'ny politique ny refondation tianao apetraka dia mivaralila anao ka manahirana rivoaka malagasy izy ty. Nanamafy Tabera Randriamanantsoa fa isan'ny niatrika ny fifidianana lalam-panorenana ho an'ny Repoblika fahefatry io ny tenany ny taona 2014 karapokotandry no nifidianana tamin'izany lalam-panorenana hita ho nametrahana ny tombotsoa ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana tsy tokony ho teny fotsiny ny hoe fanavaozana fa mila rafitra mazava sy matanjaka anohanana izany raha mbola miantehitra amin'ny lalàna fototra efa niteraka korontana sy adievitra politika teo aloha ny fitondrana ho ihany Tabera Randriamanantsoa dia ho sarotra ny ahatanteraka ny fanovana lalina ilain'ny firenena. Misy ny ezaka tian'ny filohan'ny fanavaozana atao eto amin'ny firenena eo anatrehan'ireo etaetam-bahoaka sy ny fitakiana ho ny mpanao politika hita nefa fa misy ny sakana tsy hafana miroso amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka tsy inona izany fa ny kajy politika mialohan'ny fotoana ataon'ireo mpanao politika manodidina ny mpitondra mila samijoro ny filoham-panjakana raha tsy te aloha teo manatra ny tolona sy ny fitakian'ny vahoaka ho ny antoko vahoaka miray na ny vamio amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Mejanary sariny Mathieu Princy. Nampidarabaka ny ankamaroan'ny ireo mpitondra teto ny manodidina azy ireo mila mpitondra samy mijoro amin'ny heviny Madagasikara raha te handroso na dia eo aza ny filanam-panolontsaina amin'ny fitantanan-draharaha hoy ny filohany Antoko Vami tsikatra ho miverina mantsy ny zava-misy tamin'ny fitondrana fandimby ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao hoy ny fanazavana ekena fa tsy vahofidim-bahoaka ny filohan'ny fanavaozana saingy nametrahany malagasy fitokisana ka tokony hiasam-pahitsina sy entitra amin'ny fanatanterana ny etaetam-bahoaka mila mitandrina koa ny filohan'ny fanavaozana manoloana ireo mpanao politika bekajy manodidina azy hoy ity mpanao politika ity dia le teandroso marina misy le fitoram-panjakana fa ireto mpanao politika reto reto mpanao politika reto ke tsy tsara vava dia lazaina fa hatrany fokotany hatrany fa vita daholo fikaona dom-pirenena za tsy narehan'izany ny vahoaka amiray hoe misy fikaona dom-pirenena
fokotany zany tsy misy azany taty aminay a maneho efa ty mandainga fotsiny ny olona inona no mahatonga azahoana toerana tsinona le zany fotika zany a ny manodidina nylay fanjakana na taloha na hatram'izay na hatram'izao a tena olona tena tsy haiko sarotra be ny manombana ny mianarana an'le olona ohatran'ireny hoe mihevitena tena manam-pahaisana be tena ampoly be misy nefany a mirehefarehfa be amin'ny tany a le fitondrana le fitantanana conseil mena torohevitra homena ny reto mpitondra fanjakana tsy misy lalàna mametraka teto hatramin'izay fa tsy afaka ny irotsaka hofidiana ny olom-pirenena iray ny efa nisazy tany amponja ka maloto kaze judiciaire no tsy afaka mirotsaka hoy ny fanazavana kajy politika ny fanelezana feo fikasana isakana kandida tsy irotsaka amin'ny fifidianana manarakeo tsy izany no atao hoe demokrasia hoy ny fanamafisana midika sahady ho tahotra ho an'ny mpifaninana amin'ny ihany koa izany fihetsika izany hoy ny fanamafisana iny tetavy-misy re zao nini de raha hoe misy nini de hiakatra izany atoko hiakatra eo izany inandreo izany inondreo itsony misy atoko politika nke teo tena netreretana misy hoe tena ho tapala lasa be misy ty atoko politika ty anefa napalahelo indrisy donc fitenenana fa lasa niditra vondrona politika izy zao fotoa zao dia loatrandre zao reny natenainy fa de zao ary izy mbola tsy tafitona fanjakana de fa reny atao tsy natsona azonao antenena amin'io fa nahoana moa no sakananao ny olona irotsaka hovidiana tsy azo sakana le ny olona vidiana raha tsy mirotsaka fa gadra lava ihany de gadra lava reny no azonao sakana satria arisay izany anarany gadra lavaka fa raha olotsotra am'izao afaka mirotsaka atao zay ty irotsaka rehetra ekena fa izao vao miditra amin'ny sehatra politika ny filohan'ny fanavozana izay manamboninahitra miaramila manao antso moa ny vamihy mba tsy ho ny mpanao politika no atahorany fa ny vahoaka malagasy izay nametraka fitokisana tamin'ny filohan'ny fanavozana ho iatrany ny filohan'ny vamihy izay nanamafy fa betsaka ireo manao politika maloto teto ka isan'ny antony tsy nahazahoana fifidianana madio sy olona tena voafidim-bahoaka ara-dalàna izany izay isany nitakina fanovana fa nisany olana lehibe mampisaviritaka ny raharam-pirenena amin'izao fotoana ny tsy fananan'ireo mpanao politika sasany ny etika sy ny deontolojia ho ny mpanaraka raharam-pirenena hitantaratra izany malona ireo resabe manodidina ny tatitra navoaka ny sadek sy ny firongatra ireo antoko politika miova ny fitondrana demokrasia sauvage no manjaka eto Madagasikara ho ny docteur Randriamamizafy Ignace fanampanazavana hitantaratra amin'ny ady hevitra sy ny resabe nipoitra tatoato indrindra momba ny tatitra natolotra ny sadek ny tsy fananany mpanao politika malagasy etika sy deontolojia maro amin'ireo mpanao politika no toa mametraka ny tombotsoa manokana sy ny ady seza olo-laharana afa-tsy ny tena fitiavan-tanindrazana sy ny tombotsoa ny firenena voan'iova ohatra ny fitondrana dia maro ireo antoko politika no nipoitra tampoko na ireo efa tsy hita nandritra ny fotoana ela na koa ireo tsy manana mpanaradia afa-tsy ny mpitarika sy ny fianakaviany maro amin'ireo hoy ity mpandinika raharam-pirenena ity no milaza fa manoana ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana sady mitaky ny fandravana androm-panjakana maro amin'ny teny anglisy ny feuille de route de roadmap fa mifangaro izy nandraisantsika anazy ny feuille de route dia tondrozotra zany hoe milaza hoe inona no atao ao anatin'ny vanim-potoana ity nazavaina mba namaky an'izy iny de nitako tao hoe ampy 2026 ty manomboka mois de mai anao concertation nationale de any amin'ny 2027 anao any fametrahana rafitra ho any amin'ny 5e république sy ny fifidianana izay nolazainy tao ary izay marina no dikany atao hoe tondrozotra na feuille de route milaza hoe retsoretso zany no ataonao anatin'ity vanim-potoana ty fa afangarontsika ndray le izy hoe tondrozotra de ohatran'le tondrozotra tamin'ny 2011 hoe soratana anatin'ny fanarahana de lazaina hoe reto ny androm-panjakana de izy ataolo nitendrena ao anatin'io satria ny antony de zao te hiaka seza fotsiny ary opportuniste na seza zako tena varina mihitsy za mpanaraka raharam-pirenena fa varina mihitsy mahitany hoe rehefa nitsangana ty fitondrana tya de misy karazany olona rehetrarehetra efa hitanao izy efa mpitondra tany amin'ny andron'ny arema de tany amin'ny andron'ny MDD de tany amin'ny andron'ny SVM de lasa mananganangana ny karazana fikambanana tsy hainao hoe maninona ny fanohanana ny fanavozana ny république fa tam'izany izy ka nanao inony tam'izany zany zareo reny nanao inony
nazo seza izy de nangina tao de zay lazaiko hoe opportuniste fotsiny tsy mieritreritra misy hoe ahoana ny tondrana ny firenena. Lasa fitaovana entina hitadiavan-toerana sy seza ny fananganana antoko politika eto Madagasikara fa tsy sehatra iadina amin'ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana sy ny safidin'ny vahoaka hoy ny fanamafisana. Ary manahirana de zao ny ananganana toko politika de aka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana, aka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ny ananganana toko politika. Ary zay ny rôle ny toko politika feto Madagasikara, mananganangana toko politika mba angalana seza rehefa tonga ny transition, fa tsy akana seza amina fifidianana. Nisy fifidianana firy teto amanjato ny toko politika fa reto ihany mba fantako nandray anjara tamin'ny fifidianana ary nalany olona dia ny team ny irmara hoe azy tsy sady narosaka tamin'ny TGV, ny SVM ary ny MMM, izay mba fantako fa le ambolon'ireo nakaiza zay le zaiko hoe manao démocratie sauvage, miandry fotsiny miandry tataka ozy izy ny ankizy hoe raha ovina andray any misy tetezamita de iazakazaka ho ahiditra ananganangana mba ho lasa CT ho lasa CST sa ho lasa inona zay nge le atao eto. Araky ny nambaran'ity mpanaraka raharam-pirenena ity dia ilaina ny famerenana ny asiny etika sy ny deontolojia eo amin'ny sehatra politika satria izany no antoka ipetrahany demokrasia araky ny tokony izy sy antohany fa ny tombontsoan'ny firenena no apetraka olo rampamehany. Tsy androso mihitsy Madagasikara raha izao fomba fanaovana politika izao ho iatrany ny fanamafisana. Fa modely ho an'ny vehivavy hafa sy ny ankizy ny fandraisana anjaran'ny vehivavy iray amin'ny sehatra izay mampisongadina azy. Mila tantsorika nefa ny vehivavy ary nanany fatokisatena ahafahany mitoroka ny herisetra mianjady aminy. Ny tsy fafana na tsy fahasaina mitoroka dia sakana iray tsy mampandroso ny vehivavy noho izany mila ezaka rampina ny fanentanana amin'ny fampanjakana ny miralenta eo amin'ny lahy sy ny vavy rehefa fotoana ny valimartsa toy izao. Anampibetsaka ny vehivavy indrindra tsy avery anjavona ny fampanajana ny zony vehivavy. Narcisse Karazafy, mbola avatsara. Ny polisy pirenena ny manana vehivavy miasa betsaka indrindra ho an'ireo hery fiarovana sy vonjy-taitra na ny FDS eto amin'ny firenena raha ny tatitra voaray manana ny anjara toeran'ny polisy vavy na dia vitsy kokoa aza amin'ny fitandrona ny filaminana mitovy tanteraka amin'ny an'ny lehilahy ny fiofanana raisin'ireo polisy vehivavy mitovy arak'izany ny andraikitra raisin'izy ireo amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fandriampahalemana na ny polisy lehilahy na ny polisy vehivavy tsy sakana amin'ny fanatanterahana ny asana polisy ny maha-vehivavy fa vao maika aza manapirofo ny fanatanterahana ny asa sy ny fahaiza-manao ny fahavonona nanompo ny firenena hoy ny fanamafisana. Arina fa ny mahazatra dia ny lehilahy no betsaka ty amin'ny asa ny polisy pirenena kanefa tsy ambakan'izany ny vehivavy satria mitovy ny fiofanana ary miralenta zao ny mahatsara arany ny fisian'ny vehivavy aty amin'ny asan'ny filaminam-bahoaka dia eo amin'le fifandraisana angamba tsaratsara kokoa amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fikarakarana ny momba ny ankizy sy ny vehivavy koa. Matsio janao fankalazana fotsiny ny andron'ny 8 mars dia tsara ngambany ny fanentanana sy fanabeazana bebe kokoa momba ny zon'ny vehivavy. Akoatra ny asa fiarovana ny vahoaka dia ohatra tsara ho an'ny vehivavy sy ny ankizy ihany koa ny polisy vehivavy manapirofo izy ireo fa afaka misongadina sy mandray andraikitra lehibe eo amin'ny sehatra rehetra ny vehivavy. Anisan'izany ny sehatra izay noheverin'ny taloha ho an'ny lehilahy irery no tsindriny fa tsy tokony hijanona ho fankalazana fotsiny ny fanamariana ny andro natokana ho an'ny vehivavy fa ilaina ihany koa ny manamafy hatrany ny fanentanana ampiroboroboana ny fanajana ny zon'ny vehivavy sy ny fitovian-jo eo amin'ny fiarahamonina. Ny ampandraisana andraikitra bebe kokoa ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa dia ny fampiroboroboana angamba ny fitovian-jo amin'ny fandraisana mpiasa aloha voalohany indrindra dia ny fanentanana ny vehivavy mba hiditra hiasa eo amin'ny sehatry ny polisy pirenena dia fanazavana sy fanentanana bebe kokoa satria ny zavatra vitan'ny lehilahy dia vitan'ny vehivavy ihany koa. Mbola mafiorina ao anatin'ny fiarahamonina malagasy ny fomba fijery nentim-paharazana izay mametra ny vehivavy ho amin'ny asany tokantrano. Matetika koa ny vehivavy no apetraka ho fanaka malemy ka ambara fa tsy mahazaka ny andraikitra sy ny tsindry amin'ny
orinasa iantsoroany ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'izony vehivavy dia namoaka fanadiadiana Transparency International Initiative Madagascar mitondra ny lohateny hoe politika eto Madagasikara fahefana lahy niarahana tamin'ny ONG Malina horonan-tsary manasongadina ireo sakana manelingelina ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny politika eto Madagasikara mbola manano sarotra ny fahafahan'ny vehivavy mirotsaka hovidiana ny tsy fahampin'ny loharanom-bola sy ny sandany antoka amin'ny fifidianana hita amin'ny taremarika izany tsy nisy vehivavy kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 720 isanjato monja ny vehivavy ao anivon'ny antenimieram-pirenena ary latsaky ny 10 isanjato ny ben'ny tanàna vehivavy dia ao anatin'izany ireo sakana ara-bola satria betsaka ireo vehivavy milaza fa dia tsy ampy ireo ety manana ahafahana manatrika an'izany fampielezan-kevitra izany ary izy ireo dia mila mandany vola bebe kokoa mba hoe mahazo lanja zany ao anatin'izay hoe fifaninanana ara-politika izay dia ao anatin'izao fanafozana izao moa zany dia miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana anisy fepetra zany anampinany ta-mpandraisana anjara amin'ny vehivavy ao anatin'izany ohatra ny fanofanana ny tohana ara-bola ho an'ireo antoko politika izay manaja an'izany hoe miralenta zany ihany koa amin'ny resaka caution dia tsara zany mba mety hoe ahena ho an'ireo vehivavy satria tena sakana angeza be izany ahafahan'zareo mandray anjara eo amin'ny tontolo ara-politika. Araka ny antontanisa manodidina ny 30 isanjato ny vehivavy eto Madagasikara no hiara ny herisetra na ara-moraly na ara-toekarena na ara-batana tranga izay miseho matetika eny anivon'ny fiarahamonina vitsy amin'ireo vehivavy hiara-ny herisetra nefa no samy toroka vokatry ny fitaizana sy ny fomba fijery nentim-paharazana eo amin'ny fiarahamonina malagasy maro amin'izy ireo no safidy ny angina ny fahanginana izay vao maika manimba sy mamotika no avin'ireo vehivavy hiara-ny herisetra hoy ny filohan'ny filan-kevim-pirenena ho an'ny vehivavy na ny CNFM. Diky zany fa misy tahana vehivavy betsaka miaina anatin'ny herisetra isanandro isanandro. Ny zava-misy nefany ohatrany hoe tsy dia kolotsaintsika loatra le mitoroka na hoe mitantara amin'olona izany kana herisetra izany fa sokajiana hoe mamenatra fa fambaraka any amin'ny fiarahamonina manimba fihavanana mety manimba zavatra be da be ka mahatonga ny vehivavy mangina na dia hoe hiara-ny herisetra na dia ny ankizivavy nefa ireny zavatra ireny dia mamotika tanteraka ny hoavin'ilay ankizivavy manimba ny avenirany zany ary misy fiatraikany ara-tsaina lalina amin'ny ankizivavy hiaran'ireny herisetra ireny. Efatra isanjato amin'ireo tranga fitorohana herisetra no tonga hatrany amin'ny fitsarana. Mbola maro araka izany ireo tranga tsy tonga ny anivon'ny fitsarana sy tsy mahazo rariny manoloana izany dia miantso ny vehivavy hanapaka ny fahanginana sy hanana fahasahiana mitoroka rehefa hiara-ny herisetra tokony ho iray amin'ireo ady lehibe ho tanterahany izany amin'ny fotoanany valomaritsa toy izao fa tsy hijanona ho fankalazana fotsiny ihany. Izay dia manentana foana mba anajanonana an'izay fahanginana izay fa tokony ampahafantarina ny herisetra izay iainan'ny vehivavy. Misy karazany moa ny herisetra na ny ara-politika nge misy herisetra violence politique na ny resaka fifidiana hiara-ny herisetra ny any amin'ny toeram-piasana misy herisetra ihany koa ka manentana izay ho an'ny vehivavy izay misedra an'izany mba hampafantatra ary tsy hijanona amin'izay fa tena hoe hitory ho sa hitory mba hampiarana ny lalàna amin'izay mpanao ny herisetra izay. Zava-dehibe ny fanomezana sehatra ny vehivavy ahafahany mivoatra sy mampiseho ny talentany tafiditra amin'izany ny fampiroboroboana ny fitovian-jo amin'ny fandraisana ny mpiasa sy ny fanomezana lenta mitovy ho an'ny lahy sy ny vavy tsy tokony hisy asa natokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy rery raha vita ny lehilahy ny asa iray dia tokony ho vita ny vehivavy ihany koa ary raha omena fahafahana sy fatokisatena ny vehivavy dia afaka mitondra fampandrosoana bebe kokoa ho an'ny firenena. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ao anatin'ny fanamarinany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia nisy ny hetsika sosialy ho tanterahina tao amin'ny komina Ivato. Nijery manokana ireo vehivavy sahirana sy sembana ao an-toerana ireo vadin'ireo mpanolotsaina manokana ny fanavaozana ka olona manodidina ny 700 no nisitraka fanomezana sy fanampiana tamin'izany. Nisy ny antso manokana nataon'izy ireo an'ny vehivavy malagasy atao anatin'izao andro ny fanavaozana izao teny an-toerana nanangona ny vaovao Manu Mezanar sy Mathieu Prince. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana iray mpanao asa sosialy miorina ao amin'ny komina Ivato no nahafahana nanatanteraka ity hetsika ity. Tanjony izany
ny anampy ireo sokajin'olona marefo sy anamafisana ny firaisankina eo amin'ny samponina. Nandritra ny fotoana ny zarana fanampiana dia nanambara ny solotena ny vadin'ireo mpanolontsaina manokana ny fanavaozana fa zava-dehibe ny fijoroan'ny vehivavy malagasy amin'ny fanavaozana miainga eny anivon'ny fiarahamonina. Araka ny nambarany, tokony anisan'ny hery manosika ny fanavaozana ny vehivavy indrindra amin'izao fotoana irosoan'ny fitondrana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa sy viana ho fampandrosoana ny firenena. Manolotra ireto fanomezana ireto izahay hifanampiana vehivavy ato amin'ny komuna. Ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izao vehivavy mantsy izao ka manandriaka izany indrindra izao tongotra izao. Miatrika ny vanomasitsika rapitso dia efa mankalazytsika amin'izao sikeko izao. Dia hoy izahay hoe alao hery ny vehivavy namana fa isika io dia hery iray fanohitra amin'ny fanavaozana ny repoblika izany hoe fanavaozana ny firenentsika. Isika vehivavy hery manokana ary nopidin'Andriamanitra ho hery iray ho fampandrosoana ko dia manentana atsika asehoy izany hery any anatintsika tsirairay izany fa izany no iarahantsika rehetra mientana dia hotanteraka ny tena fanavaozana sy fampandrosoana ny firenena. Etsakilany kosa dia nanamafy ny filoamboninahitra ny fikambanana niarana natanteraka ny etsika fa mbola maro ireo vehivavy sahirana ao anatin'ny komuna Ivato. Noho izany dia ilaina atrandy ny fifanohanana sy ny fiarahamientana amin'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina. Izay rahateo no antony joroany ny fikambanana. Notsindriny ihany koa fa manan-danja lehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ireo olona eo anivon'ny fitondrana sy ny fikambanana mpanao asa sosialy satria manampy amin'ny fanatrarana ny tanjona iraisana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Ny eto amin'ny komuna Ivato misy ireo vehivavy marefo betsaka ny te hivoatra, betsaka ny te hezika fa tsy afa manoatra izy ireo noho ny amin'ny tsy fampina, ao ny tsy ampy sakafo, ao ny tsy afaka mampianajanaka dia ny antym-pisinay mihitsy tompoka dia hanosika an'izy ireo. Manam-pirofo ny etsika toy izao fa rehefa misy ny firaisankina sy ny fiarahamientana dia afaka mitondra fanantenana ho an'ireo sokajin'olona marefo indrindra ireo vehivavy sahirana eny anivon'ny fiarahamonina. Tsara moa ny manamarika fa olona sahirana sy sembana misa efajato no nisitraka ireo fanampiana androany. Lafombavao afatanteraka kosa indray niakatra fitsarana tena anivon'ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAK ny alakamisy teo ny trano printy loterana malagasy indrindra ny makasika indrindra ny fomba fitantanana tsy ara-dalàna sy ny olana rabola tao amin'ny tsy orinasa mpiangonana ity. Naritra araka ambin'ny folora ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpitantana teo aloha izay noenona ny tale jenerali trano printy teo aloha ny lefi ny ary ny tale misana ny fitantanam-bola ireto farany izay samy notanana amponja vonjomaika avokoa. Fantatra fa nahazo fafana vonjomaika kosa ny tale jeneraly teo aloha roa volana lasa izay. Manainy amin'ny mety sy mitsindry ny orinasa sy ireo mpiasa amin'ity raha ity raha-tsaivina dia nisy ny findramam-bola nataon'ireo tompon'andraikitra teo aloha izay tsy nandalo ny komity misinoda lehibe rafitra ambony amin'ivy fiangonana loterana malagasy izany no natonga ny fitoriana ireo tompon'andraikitra ireo ka ny akaran'ny raharaha eo anivy ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny pôle anti-corruption ny 420 martsa ho avy zao kosa no didim-pitsarana raha ny vaovao. Fa mbola tsy voarina akory ny takaitra navelany rivodoza gezany mitohy hatrany rotsakorana amin'ny faritra atsinanany Madagasikara. Tsy maintsy manampy ny trano laheraka izany BNGRC andraisana ireo trabona sy ireo tena tsy manan-kialofana. Mbola mitohy ihany koa hatramin'izao ny fitsinjarana ny fanampiana avy amin'ireo rehetra nanolotana. Narcisse Karazavy, mbola afa-tsara. Atao ireny rotsakorana mahery vaika nandritra ny roa andro ny 16 tao Tomasina dia tsy ireo foto-drafitra sampanjakana ihany no nahitana fahasimbana fa maro ireo trano fonenan'olon-tsotra no simba ao ireo ny alatafo ary nisy ihany koa ny rava tanteraka ka samy niezaka nanarina ny azy araka izay tratra ny mponina. Malona izany efa miroso amin'ny fananganana trano lay vonjomaika ao an'ireo trabonan'ny BNGRC efa napetraka eny amin'ny CRJS eny amin'ny campus Barikadimy izay natao andraisana ireo fianakaviana tsy manan-kialofana. Trano-lay miisa 3 kosa no napetraka tao Paradisa kely andraisana ireo tena simba trano.
namperana tamin'ny fanomezana lamba firakotra sy vary mba hanamaivanana ny fahasairana ny mponina marina fa vonjy maika ireo tranolay ireo ary averina amin'ny PNGRC rehefa mahavita manarina ny trano ny mponina mba hahafahana manampy ireo faritra hafa mbola mila fanampiana raha ny tatitra farany dia dia tranolay miisa 360 no nozaraina ankoatra ny tao paradisa kely dia nahazo ihany koa ny fokotany hafa amin'ny akabeny dia efa mahery ny 700 ny tranolay nozaraina ho an'ireo trabona atao anatin'ny 20 andro mahery izao. Ankoatra izay mbola mitohy ihany koa ny fizarana fanampiana ho an'ireo toerana sarodalana ka Angidiby no hitanterana ireo fanampiana ho an'ireo trabona. Mitety ireo toerana fitaizana zazakambody sy zazasembana ihany koa izy ireo amin'ny fitsinjarana ireo fanampiana. Favaovany amin'ny faritra Anosy anisan'ny sedra atria ny faritra Anosy ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fandriampahalemana laram-pameana ho an'ny fitantanana ny faritra Anosy ankehitriny ny fianona ny olana vahoaka sy ny fitadiavana vahaolana maritra amin'ireo olana menjady amin'ny mponina ho ny lehibe ny faritra Anosy. Fantatra fa ny fiara-miasa amin'ireo mpiamatsy vola sy ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana toy ny fanamboaran-dalana sy ny famatsin-drano ho an'ny fambolena ao Anosy na artiste Karazafy mbola avatsara mitatitra amintsika ny antsiprimo avao. Ny fianona akaiky ny fitarainan'ny mponina sy ny famahana ireo olana mianjady amin'ny faritra misy azy no laharam-pameana ho an'ny faritra Anosy izay fantatra fa isan'ireo faritra tena hiarany tsy fanjarian-tsakafo sy ny voka-dratsy ny fiovaovany toetry ny andro. Manoloana izany dia efa nisy amin'izao fotoana ny fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka isan-karazany ao an-toerana na dia misy aza ny vahaolana vonjy-maika entina manampy ny mponina dia mikasaka hatrany ny vahaolana maharitra ihany koa ny tompona ndraikitra. Jery hoe inona ny fototra sahady na dia hoe tsika miteny vahiny hoe urgence no atao dia efa mijery sahady hoe ty urgence atao ty dia hitondra makany amin'ny famahana maharitra ny olany vahoaka. Tsy akasitrahana loatra ny fanaovana fizarana zavatra fotsiny zay tsy mamaha olana alavitrezaka fa fohy dia tena dia fohy ezaka tokoa. Ty raha omena ohatra hoe sakafo ny olona na vola kely amin'ny fotoana iny dia lany ho azy fa iny zavatra iny raha ohatra hoe anaovana sakafo sy vola arahinasa dia fa mametraka sahady hoe hanomana ny hoentiny miatrika ny fiainany. Ilaina ny fialana amin'ny kolotsaina zatra miandry fanampiana omena lanja ireo tetikasa ampandrosoana ny faritra toy ny fanamboarana lalana sy ny fametrahana fotodrafitrasa ahafahana mampiditra rano hanondrahana ny tanimboly. Anisan'ny laharam-pameana ihany koa ny fametrahana ny fandriampahalemana satria mampalaza ratsy ny faritra ny tsy fandriampahalemana efa misy amin'izao fotoana ny Angidimby ampiasaina na rahamaso ny asandahalo izay heverina fa hanampy amin'ny fiarovana ny mponina sy ny fananana izy ireo. Fa ny any faritra Anosy dia misy an'ireo toerana izay nisy ny ataontsika hoe ny dahalo na ny malaso fa amin'izao dia misy ny firosoana fametrahana dina dia ny fitonjam-pandrakana mahefa ihany koa nefa dia manampy betsaka ny faritra amin'ny fiadina amin'ireo izay mbola tsy mety mijanona. Dia ohatra amin'izany ny fisian'ny sahady ny Angidiby izay mandeha tena mipetraka any amin'izao dia tonga dia mijery ary raha vao misy mangalatra omby dia arahana dia tratra. Ireny zany dia zava-dehibe tokoa ho an'ny faritra satria ireny no antoky ny fahafahan'ny olona eny ambanivohitra mamboly satria raha tsy mahandro fahalemana izy tsy afaka hamokatra zany ary sahirana mandrakariva amin'ny ara-sakafo. Fa anisan'ny zavatra ilaina indrindra koa rehefa mijery ny any ny fampifandraisana ireo mpamboly amin'ny mpividy. Rehefa miatsara ny filaminana dia afaka miaina sy miasa ampilaminana kokoa ny tantsaha ka ahafahany miompy sy mamboly indray ho fanarenana ny toe-karena sy ny fiainam-ponina ao amin'ny faritra Anosy. Amaranana ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Ankoatra ireo firenena efa nandray fepetra amin'ny famerana ny tambazotra sosialy ho an'ny zaza tsy ampy taona. Nanapa-kevitra ihany koa i Indonezia handrara ny fampiasana internet ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona. Noraisina ny fepetra hifezana sy tsoroana ireo fitondran-tena tsy mendrika ataon'ny tanora amin'ny internet sy ny fiakinan-doha tafahoatra izay mety hanimba ny hoaviny sy ny hoavin'ny firenena. Fanampanazavana.
manenjana ny fepetra andrarany tanora latsaky ny enambin'ny folo taona tsy ampiasa tambazotra sosialy manomboka ny 20 martsa ho avy izao i Indonezia raha nambarany ministry ny serasera indonesianina Metua Afid noraisina ny fepetra isoroan'ireo tranga mety hanohitohina ny fitondrana tena ny tanora ny loza mety ho aterany ny fisina osika amin'ny aterineto indrindra ny fiakinan-doha aminy no mafisiny ihany koa fa ho foanana tsikelikely ireo konty any ankizy latsaky ny enambin'ny folo taona amin'ireo sehatra everina fa mampidi-doza ka isan'izany ny YouTube, ny TikTok, ny Facebook, ny Instagram, ny Bongo Live ary ny Roblox. Ampiarina tsikelikely io fandrarana io mandra-patanteraka ny sehatra rehetra ny fepetra takina aminy. Raisina izao fanapahan-kevitra izao mba merenana ny fifehezana no avy ny tanora mba ny teknôlôjia anampy ny olona afa-tsy any mba no avy ny ankizy ho ihany mety ho afid. Any Australie kosa efa nandita tamin'ny volana desambra ny gouvernemanta mba nafoanana ny TikTok, ny YouTube ary ny Snapchat ho an'ny kontiny zaza latsaka ny enambin'ny folo taona. Torak'izay ihany koa ny tany Frantsa izay efa nankatoavy ny député tamin'ny volana janoary ny volavolan-dalàna mandrara ny tambazotrany sosialy ho any ankizy latsaky ny 15 taona. Raha tsy aivina, isan'ireo firenena nanery ny fondrana Europeanina andray fepetra mitovy amin'izany ihany koa ny Danemarka sy Grèce ary Espagne. Efa natsangana tamin'ity herinandro ity ny komity manam-pahaizana ao amin'ny fondrana Europeanina notokana ny filohan'ny vomera Europeanina andinika makasika ny fampiasan'ny tanora latsaky ny 15 taona ny tambazotra an-tserasera. Teny vaovao avy any ivelany iny tomboky lasy tongovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao mankasitraka fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray veloma tompoko.